Andrasana ray minitra ianao a. Ray minitra ihany no andrasana anao fa raha vao tsy tafiditra anatin'ny ray minitra dia efa hiditra anaty fampianarana isika. Satria kitihana fotsiny dia efa tonga aty ny appel. Ia, iza ny mahalala ny lohatenintsika androany a? Lohatenintsika androany mba soratana ny lohatenintsika. Marina fa efa mivantana amin'ny YouTube ny fandaharana amizao a. Amizao itsika efa dia afaka fa mijery amin'ny YouTube zay mankafy any amin'ny YouTube. Soratana ary ny lohatenintsika raha ohatra ka maheno tsika azafady. Tsy faly amin'ny mpamosavy zay. Ny nofo mandry amin'ny alina anaran'ilay fandaharana fa ny lohatenintsika tsy faly amin'ny mpamosavy. Zay mihitsy ny lohatenintsika. Ny nofo sy ny tsindry mandry amin'ny alina tsy lohatenin'ilay tsy lohahevitra fa anaran'ny fandaharana. Ie, manorana be eo ny any Chine dia somary sahirana izy amin'ny réseau manoratra eo izy dia atao amin'ny fotoana mampety azy zany. Ya, ny resaka famosaviana be dia be ny fanontaniantsika, azo atao ve ny mamono mpamosavy sa tsy azo atao? Iny angambany tsy ho valiko hoe azo atao na tsy azo atao fa hitondra soratra masina mandrakariva aty amintsika, soratra masina foana no entiko eto amintsika eto dia nazanona tsy zanoko fa misy foana ny mampiavaka ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Misy foana dia izay mahatonga hoe raha misy zavatra ny amin'ny testamenta taloha dia verifientsika foana aty amin'ny testamenta vaovao. Tamin'ny omaly zao nampianatra momba ny batisa dia nisy fanontaniana nipetraka hoe mbola nididy folo ve pasteur aty amin'ny testamenta vaovao mbola arahana sa tsy arahana, satria nididy folo le tao anatin'ilay lalàna nomen'Andriamanitra ny Mosesy, didy nomen'Andriamanitra ny Mosesy. Satria misy ilay teo ambany fahasoavana dia misy koa ilay teo ambany lalàna dia ny zavatra tsotra fotsiny no azoko amaliana an'izany, tena tsotra kely.
ny didy folo no isany. Fa ireo didy rehetrarehetra folo ireo dia hitanao aty amin'ny testamenta vaovao daholo izy rehetrarehetra ireo. Ohatra fotsiny anao miteny hoe aza mamon'olona anankiray amin'ny didy folo, dia ato amin'ny testamenta vaovao milaza hoe zay mankala ny rahalany dia efa mamon'olona sady. Hitanao miagravy aza le izy aty amin'ny testamenta vaovao. Raha miteny ny testamenta taloha ao amin'ny didy folo hoe aza mijangajanga, Jesosy indray miteny hoe zay mijery vehivavy ka ila azy ao am-pony, ka ila azy dia efa mijangajanga ao am-pony sady. Raha miteny ny didy folo hoe aza mandainga, ny testamenta vaovao indray dia milaza hoe samy milaza ny marina amin'ny namany azy, ary io nareo ny lainga. Hitantsika amin'izay fa azo jerena tsara aty amin'ny testamenta vaovao ny zavatra hitantsika any amin'ny testamenta taloha. Raha taty amin'ny testamenta taloha zao dia misy le famonoana mpimasy, famonoana mpamosavy, tena ny vonoany Elia mihitsy teo amin'ny kisoana firy moa izy 500 maro zany tany Kongo aza 20 ny olona maty fa aty amin'ny testamenta tamin'ny andron'ny Elia 500 mpamosavy no vonoana. Ka raha misy an'iny fanontaniana aleo ny soratra masina nanome fahazavain-tsainantsika foana. Za eto tsy miresaka famonoana olona fa miresaka hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ireny olona mamosavy ireny, satria na tiatsika na tsy tiatsika. Tsy manelingelina antsika ve ny feon'le ventilatera satria mafana be ny eto, le mamafa-tsemboana isaky ny hetsika manahirana satria mahajanga tena mafana. Maheno tsara ve tsika amin'izao fotoana izao? Ya, na tiatsika tsy manelingelina mankasitraka, na tiatsika na tsy tiatsika ny mpamosavy dia mahasositra. Za aloha tena tsy tiako ny mpamosavy, halako mihitsy ny mpamosavy. Sisy lako an'io na ny kely azy. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Za tsy mihiny ao anatin'ny mpamosavy, fa tena tsy tiako. Ianao manko zany mety tsy mbola victime, fa raha tena mihara ny zavatra nataony ianao dia misy zavatra ihany ao an-tsainao. Raha nikorontanin'ny mpamosavy ny tokantranonareo roa, tsy tia mpamosavy mihitsy ianao. Hafa manko hoe olona manana fahalemena, hafa zany. Fa izy indray zany anapotika dia anakorontana dia animba dia andrava. Araka rehefa nijoroko vavolombelona teto, zay mivady efa nikotabaisiny io ny fiainanay, nasiany olona famosaviana, ary fantatra le olona nefa fantatra. Amin'ny fianakaviako efa misy vitsivitsy naripaky ny mpamosavy. Le olona koa fantatrao, marina fa miteny ny Baiboly zay madio am-po dia hitan'Andriamanitra. Fa apetrako aminao aloha ny fanontaniana tena aoka mba ho tsotro ianao androany aloha. Madio ve ny fonao raha nahita an'le mpamosavy ohatra ny vonono ny zanakao na ny vonono ny vadinao? Madio ve ny fonao mahita azy aloha? Ao anatin'ity fandaran'ity aloha tsika miresaka zavatra marina, fa tsy le tsy hoe pasteur akory dia ambamboarika eto le izy. Ry anona ka, ry havana malala ao amin'ny tompo, tianao Jesosy mamela eloka. Fa aleotsika miresaka zavatra marina, resaka zavatra tena izy, miresaka amina fotsotra ato anatin'ity fandaran'ity. Raha ianao zany no anontaniana aloha, nasinony tamin'ny famosaviana ny tongotrao dia lasa kilemaina ianao. Rehefa hitanao izy dia madio ve ny fonao?
Ary inona ny vavaka ataonao eo anatrehan'Andriamanitra. Sala amiko manokana voavo nandray olona zao aho io tany am-piangonana. Fa alohan'ny anisako an'izany dia me versentsika satria tsy mahazo aina raha tsy mainga ao anatiny tsy miainga avy ao anatin'ny soratra masina ny zavatra ataontsika eto. De ho toizako zany rehefa avy eo hoe voavo nandray olona io de ho toizako le izy rehefa avy eo. Asan'ny apôstôly 7:10 andininy 1 hatramin'ny 1:20. Miarahaba an'izay ao amin'ny YouTube miarahaba anareo nanjavona any ny anarany be fa rehefa miverina izy dia ho tononiko eo fa misy fotoana miala lesy. Isaorana ny tompo fa azo kamera tsara tarehy tsika amin'ity herinandro ity sady matanjaka tsy tsara tarehy fa tena matanjaka mba le mba manara-penitra dia ho azontsika amin'ity herinandro ity le izy de mba ahafahantsika manatsara le fandaharana izany. Zany moa de fiaraha-miasantsika ihany. Asan'ny apôstôly 7:10 ka hatramin'ny 2:20. Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy, de nahita jiosy anankiray atao hoe Bar Jesosy, mpanao ody sady mpamina ny sandoka. Mpanao ody sady mpamina ny sandoka. Mpanao ody io zany ao anatin'ny ombiasy, ao anatin'ny mpimasy, ao anatin'ny mpamosavy. Izay nitoetra tao amin'ny Sergio Paulo, governoran'ny tany sady lela endry. Ary izy nampaka ny Barnabasy sy Saoly ankao aminy ka naniry mba hareny tenin'Andriamanitra. Fa Elima mpanao ody, fa izany no anarany raha dika, nanohatra azy roa lahy sady nitady ampivilin'ny gouvernoura tsy anaiky ny finoana. Fa Saoly kosa izay atao koa hoe Paoly, feno ny fanamasiny. Eny tsara, tsy hoe maminy toka, tsy hoe maminy rongony, tsy hoe mafy loatra zavatra nahazo azy de mideliry izy, tsy hoe noanina nikakerina lika romotra de romotra, fa feno ny fanamasina de jereo tsara. Misy dikany mahatonga manindry an'izany zavatra zany fa le olona feno fanamasina jereo zavatra ataony eto. Fa Saoly kosa izay atao hoe Paoly feno ny fanamasina dia nibanjina azy. Ianao rehefa feno fanamasina fa tsy olona feno tahotra, tsy olona kanosa, mahasahy mijery olona ny masonao, tsy sarosaro-kenatra, tsy komplexe. Fa rehefa feno fanamasina ianao dia feno fahasahiana. Feno fanamasina dia nibanjina azy ka nanao hoe ela, feno ny fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ela zanaky ny devoly sady fahavalo ny fahamarinana rehetra, tsy hitsahatra tsy hamily ny lala mahitsy ny tompo va ela. Olona feno inony io miteny io, feno fanamasina. 1:20 ary indro ankehitriny ny tanan'ny tompo amely an'ny lahy de ho jamby lahy ka tsy ahita masoandro aloha. Misy dikany iny aloha iny ny tanan'ny tompo amely an'ny lahy de ho jamby lahy ka tsy ahita masoandro aloha. Dia latsaka tao amin'ny araka tam'izay ny mampanjambena sy ny aizina ary ny raparapa nitady olona hitantana aza izy. Ny baiboliko moa rehefa nitohizako de tsy nahita mihitsy hoe nisy nitantana izy, fa dia tany nitady izy, mety tsy nahita ngamba izy akoho ny tantana anao. So de jamba miaraka aminao eo am'izany zavatra zany. Eto zany no iaingatsika rehefa avy eo. Fa ho tohizako am'izay. Avy nandray olona zao aho io teo. Zareo ty olona anankiray niraisiko ity. Tany amin'ny 30 taona lasa tany ho any, 40 taona lasa tany ho any, 40 taona lasa tany ho any. Mahery kely. 40 taona lasa tany ho any, mihoatra kely. Ity raha matoy ity.
vehivavy mazava ho azy, ny saka mikitika ny volony, saka, piso, sa dia tavabarantsana ny volony ary nisy tamin'ny volony laniny saka, lasany saka, lasany saka ny volony sasany. Any amin'ny toerana anankiray teto Madagasikara, taona vitsy taty arina taty, manomboka midina ny fiainako ozy pasteur, milatsaka, de nisy fotoana ozy efa nifindra ty akaikiny Antananarivo aty, de le saka izay tany akaikin'ny Tomasina tany, dia nahitan'iny saka iny aty Antananarivo aty, mijery ana ohatry zao, tsy nofy io fa zavatra misy. Le volo tsy hoe lanin'ny saka fa nalain'ny saka de nentiny, de nisy tapaka zany le volo. Dia neona tamin'io saka io izy, ohatran'le saka iny mihitsy izy dia mijery ana de roana ozy fa tsy mety miala, romotra mihitsy izy le saka ozy ohatry miady reny. Potika ozy ny fiainako. Miaraka am'izay, za tototry ny trosa, za mivarotra fa ny zavatra amidy tsy misy itsony nefa za nanana banky vola. Ny zanako ozy nanana fiainana tsara, tena tsara, fiainana natanjaka, tena natanjaka, dia tsy nanana asa fivelomana intsony. Za efa zanany korosofana izany, tsy manana asa fivelomana, le zanako koa tsy nanana asa fivelomana intsony, nefa za ozy ananany banky vola. De za ozy am'izao eto Mahajanga eto, voalohany tany akaikin'ny Tomasina, faharoa tany Antananarivo, de za eto Mahajanga eto ozy am'izao, dia mbola mahita n'io saka io koa manaraka, mitovy am'le saka mihitsy. Le saka tsy niaraka tomobila taminy, de naiza naiza ozy aleako ao an-tanàna ao de manaraka ana le saka, ohatran'ny saka tsisy tompony reny, mandeha am'dosy de arahan'io saka io, voboky eo tokotany eo de arahan'io saka io. De rehefa nivavahana am'izay izy, roana ny fanahy nirahana tamin'ny alalan'io saka io, mitsipaka sady mandoa. Ora lasana bava, aminao ve mahafinaritra ny zavatra ohatran'izany? Fa izany ny asana mpamosavy zany. Ianao tsy mahita fa zay mahita manko ary mandinika isan'andro, ahoana ary ny ataona, ahoana ary ny anaovana nytony mpamosavy itony, satria tsy ny fanany famosaviana ihany ny roana fa tokony dirinako hoe ahoana ny anaovana ny mpamosavy. Soraty ahoana ny anaovantsika ny mpamosavy, soraty. Ahoana ny anaovantsika ny mpamosavy. Misy tonga de mahitsy be mihitsy ato zany. Ok, samy manoratra daholo ahoana ny anaovantsika ny mpamosavy. Nareo amin'ny Facebook, amin'ny YouTube Nord Grimbler, olo Alemana na Fanjara Setason, ahoana ny anaovantsika ny mpamosavy. Ok, raha izay.
Ray zay. Tsy mahafinaritra zany zavatra zany a. Vao eo adiny ray alohany anaovako an'ity fandarana ity, maneno ny telefonina ny maman Josea. Zay moa fanakaiky eo de henoko le resaka mpino ato anatin'ny fiangonana. Vao nivavaka tany am-piangonana tamin'ny atoandro teo, nandray afon'Andriamanitra tao mihitsy tamin'ny fotoam-bavaka teo. Hoe zahato malemy ny tongotra anankiray tsy afaka mitsangana. Malemy ny tongotra anankiray tsy afaka mitsangana. Io anabavy io dia matetika ivavahako. Tena matetika mivavaka ho an'izy io, de isaky ny tonga ao an-tranoko izy, dia eo eo koa izy ivavahako dia sitrana eo eo. Misy olona manko tena mora tratra be amin'ny zavatra io. Marary mafy izy tonga eo dia eo izy dia tratra koa ty raha ity. Eo izy dia vavahana dia sitrana eo dia eo zay hoe zava-dehibe hoa hainao sitrana fa hainao tsy voany zava-dehibe kokoa raha mbola manao izy. Satria olona ao akaikin zareo ihany mamely azy. Dia ahoana amizay ary ny anaovana ny olona io? Tsika tsy afaka mivoana amin'ny zavatra lazain'ny Baiboly fa raha vao tsika manao zavatra tsy nampanaovana tsika na hoe mandeha amin'ny fo fotsiny va eo aloha raha resaka hoe fo za tena mitsotra amin'io fa mampivonto fo io, mamparary fo. Vo tamin'ny alahady alina zao zay mivady, manao alim-bavako am-piangonana, zay mba reraka sabotsy sy alahady nanao fotoam-bavaka iny de mba manovoery amizay zany zay hoentina hiatrika ny herinandro. Alahady alina ao anatin'za le mifantoka le tsy miteny iny fa miaino fanambarana avy amin'ny tompo. Miaino an'Andriamanitra, miaino taridalana, miaino ny zavatra torin'ny fanamasina sady manontany aizana le ahoana ny atao, inona indray ny tokony atao. Ao anatiny ianao le miaino an'Andriamanitra eny mihitsy. Misy mikikika ary ambavahany reo, de misy hoe mianarany Jesosy. Olona mietsika de vola avy any amin'ny 1 alina zay ao am-piangonana tapaka ny fifantohana. Iza io? Mboty talata larobia lakamisy zoma ravim-boatavo, zany ny zavatra teneniny. Mboty talata lakamisy zoma ravim-boatavo, de tsangana izy iady aminay. Misy adiny ray mahery teo. De androany io ankizy io nyraisiko miaraka amin'ny renin-keliny, zany hoe vadin'ny papany. Vadin'ny papany. No nitondra azy tao. Zany hoe tsy mama no nitondra azy tao fa ny mama efa nisaraka tamin'ny papany. De rehefa avy eo nanambady olona hafa indray papany, vao nanambady an'ity anankiray nitondra anazy tao am-piangonana ity. De inona ny nahazo anao? Zavatra nahazo anao izy a. Rehefa nisaraka mozy papanay iny tamin'ny mamanay, dia nanambady an'le vehivavy anankiray le nitaizana teo, renikeliko teo aloha. Satria efa renikely hafa nitondra anazy ao am-piangonana. Dia io renikeliko izy nitondra anay tany amin'ny ombiasy satria niala tamin'ny nialan'le renikeliko, nialan'ny papako indray izy renikeliko, dia nitaritiny handeha amin'ny ombiasy. De misy sary no sarin'ny papako anaty telefona nampanasana. De le sary avy nampanasana iny nentina tany amin'ny nampanahody. Rehefa tonga any amin'ny nampanahody dia natao eo ambonina fitaratra. Ty zany le fitaratra. De ty le sary de natao eo amizay. De le lamba l'ilay ankizy vavy
le zanany zareo vavy koa nipetrahany ilay tromba mihitsy, nipetrahana ao ambany ao zany le hipetrahana, de eo am'izay tsitsihana, tsitsihana, maro ny zavatra teneniny eo, maro ny zavatra teneniny eo. De taty arina kely taty, raha vavy nianatra lay ankizy vavy, dia ny lokany tsy nataony tovy tamin'ny lokany reo rehetrarehetra eo fa nataony avaka. Ravim-boatavo ny lokany. Zay kay le ravim-boatavo talata, larobia, alakamisy, zoma, ravim-boatavo. Ravim-boatavo no natao lokany. Ka izy io zavatra nasiana ody ratsy, niaraka tamin'iny dia narary izy. Niditra tao aminy fanay ratsy. De zavatra nisany mba mahafinaritra de izao. Rehefa avy eo am'izay zany io papan'io, anambady an'ity le anabavy nitondra azy aty am-piangonana ity. De ozy am'izay le mpimaso hoe tena mafy be ozy a, le zavatra amin'io vadin'ity rangahy ihany io fa satria rehetrarehetra tsisy vita soratra taminy daholo. De ty raha izay ao amin'ny tompo ty am'izay zany a, io mivavaka. De rehefa tonga tamin'io anankiray eo amin'ny tompo io zany, tsisy hevitra tsony izy ny amerenana an'ity aty fa mafy be ty olona mitana, le olona miaraka amin'ity am'izao. Fa mila ampitomboinao ny fanatitra aterinao, se vao afaka mitraité an'ity zavatra ty isika. Dia izao no nataon'le rangahy. Le rangahy ny ambadika any zany amin'ny teny am'le zanany le nitezany renikely io am'izay hoe: enao a mifindrany amin'ny fianakaviako any fa za efa tsy hiverina amin'iny olona iny. Tsy hitanao zany, tsy nandaitra le zavatra natao tam'le fitaratra, tsy nandaitra. De amintsika miteny zao, ao am'le ramatopo vavaka le rangahy. Dikan'izany tsy nandaitra le zavatra natao tam'le fitaratra. Tsy nandaitra tam'le le rangahy zany, satria efa mpivavaka ny mahazo azy am'izao. De le ankizy vavy am'izay rehefa ivavahana de tena mihetsika de voly de miady be. Avy aiza zany? Avy amina mpanahody zany. Ka tena zava-doza ny ataony itony mpanahody itony, itony mpamosavy itony, satria tsy mahalala afa-tsy hanimba fiainan'olona, mamotika fiainan'ny olona. Ka amiko tsy ny fanahy famosaviana ihany no tokony roana, fa tokony traitena koa ny mpamosavy. Za manokana tsy handeha amin'ny liloako fotsiny hoe aoko ho faty izy, fa raha misy tenina Andriamanitra fantatro ka makasikasika azy dia tsy hamelako fa ho tononiko. Satria ny Baiboly dia milaza hoe ny teniko izy tsy hiverina aty amiko raha tsy efa nahatanteraka an'izay nanirana azy. Ndao aloha jerentsika kely zay azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jesosy, tario zay androany a. Isaïas 55, 11. Dia ho tahaka izany ny teniko izay laoko ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako
ary ambinina am'izay ampandehanako azy. Io tenin'Andriamanitra zay ao anatin'ny Baiboly io izy tsy verina amiko foana raha tsy efa mahatanteraka zay sitrako ary ambinina am'izay ampandehanako azy. Afaka manome version en français tsika. Isaia 55:11, 55:11. Tsy miverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka zay sitraky. Iny teny alefany iny zany misy réalisation iny zany. Ary ambinina am'izay ampandehanako azy. Alefany iny teny iny dia miasa iny teny iny, mavita ny asany iny vao miverina any aminy. Zany iny teny koa zany de missionnaire koa ny teny. Missionnaire koa ny teny, manao mission koa ny teny. Ka za dia anisan'le olona manangona ny tenin'Andriamanitra mikasikasika ny razalahy reny, rikala mpamosavy rehetrarehetra reny, raneny to, re mpamosavy vavy sy re mpamosavy lahy, na mpamosavy avany na mpamosavy tsy avany. Ary za misaotra ny tompo fa hitako ny nanaovan'ny pôpôly azy teto, iny ro jambe laka tsy ahita masoandro aloha. Dikan'iny zany mbola misy fampibebahana hoe atao jamba aloha ianao, de ao zany ianao mibebaka, fa rehefa mibebaka ianao de hipahiratina am'izay ny masonao. Zay zany jamba elaka tsy ahita masoandro aloha. Ary ao anaty Baiboly rehefa misy olona rehefa miodina ny Israely ka tian'Andriamanitra ho vonjeny izy dia omeny hery ny fahavalo hamotika ny Israely. Zany hoe ilaina ny fanapotehana indraindray mba hiverenan'ny olona amin'Andriamanitra. Prinsipan'Andriamanitra mihitsy ny mamela olona hipotika mba hitodiany olona amin'Andriamanitra. Jereo tsara na ny zanak'adala aza. Iny moa tsy hoe adala tsy misy saina, fa ny Baiboly moa tsy milaza an'izy iny mihitsy zanak'adala fa tsika mpitoroteny mpampiasa ny Baiboly no miteny hoe zanak'adala, fa ny Baiboly milaza hoe ilay zandrany. Ary amin'ny Baiboly teny frantsay koa tsy miteny koa izy fo. Fa ilay zandro izy. Mba hahafahan'Andriamanitra ampitodika ny fo niverina amin'Andriamanitra de nataona hantra izy. Ka raha mbola manan-karena sy matanjaka ary mety tsara ny fiainan'ny mpamosavy, tsy hisy fotoana mihitsy hibebaka, fa leo voan-javatra any izy raha lasa anabavy. Na ny zanakao aza nasain'Andriamanitra ho faizina, faizo izy ny zanakao so mbola misy azo antenaina ihany aminy. Ary ny Baiboly dia milaza hoe noho ny azo mpahoriana izy dia nitady hafatratra. Raso aloha jereko zay satria io zany tsy de mazava tsara amin'ny maro hoe atao ahoana ny mpamosavy. Ny mpanompon'Andriamanitra kosa samy manana ny version fa ity ny fahazahoko ny soratra masiny ty ataoko ty fa tsy hoe fo marary fotsiny. Isaia 26:16. Jehova noho ny azo mpahoriana izy dia nitady anao, noho ny niaran'ny famaizanao izy dia nanao vavaka anakampo. Soraty eo le Isaia 26:16. Jehova noho ny azo mpahoriana izy dia nitady anao, noho ny niaran'ny famaizanao izy dia nanao vavaka anakampo. Zany hoe ilaina ny famaizana.
fa rehefa hiarany famaizan'Andriamanitra izy dia hivavaka anakampo amin'izay. Ka noho izany raha lasa nabavy tokony ho faizina ny mpamosavy. Tokony ho faizina ny mpamosavy. Tokony ho azo mpahoriana ny mpamosavy. Iza daholo aminareo no efa victime tamin'ny zavatra nataon'ny mpamosavy mba miseho daholo e. Misy olona tokony mbola velona fa mpamosavy namarana ny fiainany. Dia diso amin'izay hoe nantsoina ray ody any aminy. Tsia novonoiny ny mpamosavy fa sarotra moa zany meteny amin'izany amin'ny radio sy amin'ny teny hoe novonoiny ny mpamosavy mo niavanareo. Niangaviana izay ampahany rehefa niavanareo ranona dia novonoiny ny mpamosavy. Na hoe mametraka petadriny eraky ny tanàna ianao dia novonoiny ny mpamosavy niavanay dia ndreto izay fianakaviana misaotra zareo fiangonana verenany sy ny fiarahamonina. Na apetraka amin'ny fiara ny taratasy rehefa avy eo dia iny andehandevina dia soratana io hoe novonoiny ny mpamosavy niavanay dia ndreto izay mpiray-tampo miara misaotra tsy izay fa dia ohatrany hoe efa fomba fotsiny le nantsoina ray ody any aminy. Fa tena marina misy olona mbola tsy nantsoina fa tonga aloany. Misy olona tsy nantsoina zany mihitsy fa tonga aloany. Ka zay mila andiniantsika tsara. Hoe atao ahoana izy. Dia efa hitantsika tsara io manafay Andriamanitra rehefa mpitodika olona. Jehovah noho ny azo pahoriana izy dia nitady ianao, noho niarany famaizanao izy dia nanao vavaka anakampo. Rine miaza ny teny mihitsy hoe aza enona ozy ny fivavahana. Aza enona. Raha nasary Nehemia dia za koa asa. Dia azotsika atao tsara ny mitsimpona an'ireo karazana soratra masina atao anatin'ny Baiboly. Manao recherche mihitsy hoe ahoana ny anaovana an'ireo. Inona ny vavaka tokony atao. Eo zany raha azo nidaroana tamin'ny kobay dia nidaroana mihitsy zany amin'ny atoka any any. Ato mihitsy. Boiron reny mihitsy ny nataonao ao. Fa tsy izay nefa ny hitako ato aloha. Vakitsika Salamo 8:1-4 hatramin'ny 9. Zareo tsara ny anzita Samuel. Zoko kozy misy telo novonoiny mpamosavy dia mamako sy tontonko. Mafy ange zany rezita e. Salamo 129:4-6. Marina Jehovah, efa nanapaka ny famatorana nataony ratsy fanahy izy. Aoka ho menatra sy amboy izay rehetra mandrafy any ziona, ka ho taka ny atra eo an-tampotrano izay malazo na dia tsy misy manongotra azy. Zay zao vavaka anankiray zay tokony atao. Ny vavaka tsy ataoko ny amin'ny mpamosavy dia tompo mamindrafo aminy fa tsy fantan'izay ataony. Fantany tsara io e. Fantany izay ny tsy afantarany io. Hafa le nanombo an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Iny tena tsy fahalalana tokoa iny. Tena tsy fahafantarana tokoa iny. Tsy fahalalana tokoa iny. Zay le tsy fantany izay ataony. Tsy diso mihitsy ny vavaka Jesosy tamin'iny. Fa ny mpamosavy izany tsy afantarany mpamosavy iny. Tanao zao i Saoly le ty apôstôly Paoly ity tena tsy fantany mihitsy tsy nety le nataony. Zay natonga azy nanenjika kristianina dia namatotra azy tao an-tranomaizina. Iny tsy resaka raha tsy hipanahy iny fa mitandrina ny lalàna n'Andriamanitra izy dia le fivavahana amin'ny Kristy zany no heveriny fa tsy izy mihitsy. Ary izy tena saro-piaro be amin'ny lalàna n'Andriamanitra satria ny apôstôly Paoly dia nianatra teo tongotry Gamaliela. Gamaliela io lehilahy tsara fanahy fariseo izy io. Io no docteur na mpianatra ny Paoly. Nianatra teo tongotry io izy. Enseignant
tamina université io Gamaliela io mampianatra amin'ny faculté de théologie ary i Paoly dia mpianatra Gamaliela ary izy tena sary-piaro amin'ny lalàna an'Andriamanitra. Izy dia fariseo avy amin'ny fokony Benjamina. Hatramin'ny mbola kely izy de efa nianatra soratra masina, ka rehefa misy am'izay le hoe Jesosy Kristy no heveriny fa tsy izy le fivavahany. Zay no natonga azy nangataka lalana avy tamin'ny mpisorona be mba hamatotra kristianina. Ny azy zany resaka zèle ny anazy, être zélé izy, misy firetana ao anatiny amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Zay no natonga azy nanenjika kristianina, noho ny tsy fahalalana ny nanaovany an'izany. Zaho izy de tena nanenjika mafy an'ity fivavahany ity, fa iny fa zaho izy de tonga mitory an' Jesosy Kristy ankehitriny noho ny tsy fahalalana. Di iza moa izy ty, i Stefana na amin'ny Etienne moa izy amin'ny baiboly ty katolika, i Stefana na Etienne, de rehefa notorahana vato de i Paoly io anisany niazona ny lamban'ireo olona nitora-bato any Stefana, ary nivavaky i Stefana de zao mamindrafo aminy fa tsy fantany izay ataony. Zany hoe zavady tsy fantatry olona reo mihitsy, tsy mety io ataony io, fa no heveriny fa tena izy io, tsy fantany. Ary Paoly de anisany valim-bavaky Stefana satria namindra fo tamin'ny Paoly tokoa Andriamanitra satria tsy fantany izay ataony. Ary no fidian'Andriamanitra avy any an-danitra avy any Paoly manomboka zao ianao de fidiko ho mpitory ny filazantsarako. Azotsika tsara zay. Le izy zany tsy resaka formule io mamindrafo aminy fa tsy fantan'izay ataony io. Le rehefa asiany olona ratsy ianao de tompo mamindrafo aminy fa tsy fantan'izay ataony. Tsy formule io, tsy formule io, fa tena tsy fantan'ireo tokoa hoe io zavatra ataony io tsy fantany, no heveriny fa mety, no heveriny fa ara-baiboly, no heveriny fa tena io mihitsy ny tena izy satria soratra masina no eritreretin' zareo tanterahana io. Tsy ninoany zareo hoe iny Kristy, i Jesosy iny ane le Kristy, fa rehefa nazavainy Petera tsara nge le momba ny Kristy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 manomboka amin'ny 1:7 reo olona naneso ary Petera nilaza hoe leo divay mamy ireo, mamy toka ireo miteny amin'ny teny tsy fantatra ireo miteny amin'ny fitenim-pirenena maro samihafa ireo, mamy ry zareo ireo. Iny akory tsy hoe manambanimbany ny apôstôly na hoe ozy majango hoe mivaza na hoe manala hoe mamy reo, fa no heveriny fa mamy tokoa ny apôstôly. Fa maninona izy minevitra hoe mamy ny apôstôly, eno tsara fa fatakara ny teresako anao ty, fa tsy hoe ty andaroka mpamosavy fotsiny akory. Ny antony de zao, tsika mila mijoro am'izay lazain'Andriamanitra foana isika ninina zavatra marary na zavatra mafy, de tsy maintsy jerentsika ny fahazavana avy amin'ny soratra masina. Rehefa maty Jesosy, ny fampianaran'ny tompo de zao, ity ozy ny kapoka ranom-boaloboka ny tao anatiny tam'izay fotoan'izay. Naoviana ianareo ny mahatsiaro fa maty ho anareo teo ka ianareo isotro amin'ny kapoka ary inana amin'ny mofo. Fa za tsy isotro ny vokatotony voaloboka itontsony, ambara-pisotroko an'izany indray miaraka aminareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eto aho zany misotro farany an'ity, fa za no repolo zany ny vavoniko amin'ny voaloboka. Fa rehefa tonga any amin'ny fanjakana ianareo de miaraka tsika misotro indray. Fa ho anareo kosa naoviana ianareo ny mahatsiaro fa za maty ho anareo, de afaka misotro aokinareo isotro amin'ny kapoka. Eno tsara. Ny olona rehefa maty, na havanao na olona akaiky anao, isan'andro tsy miala ho an-tsainao zany. Ary normal ny manofo olona maty vao vetivety na mbola ray volana na roa volana, mbola tonga ao anaty nofonao, tsy voatery asana devoly fa ianao mieritreritra l'izy de tonga any anaty nofonao le izy. Ka ny mpianatra tam'izay fotoan'izay, tamin'ny Jesosy maty nakarina ho any an-danitra, dia mila ho isan'andro ny apôstôly mihidy ao anatina trano anankiray. Inona ny ataon'ireo? Misotro ranom-boaloboka. Ary misy matsikaritra izany hoe misotro divay foana ry zalareo.
satria mety misy mitondra amina bidon avy any divainy ao, mety misy mitondra any amin'ny kalesy avy any divainy ao, satria misotro foana ry zala. Inona no mahatonga azy misotro? Mbola mahatsiaro, mbola hitan zareo maso ao anatin'ny fanahiny ao ilay Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana, de mila ho isan'andro reo no mahatsiaro. Navatezany tombo de misotro ka rehefa niteny frantsay am'izay ny sasany, niteny anglisy am'izay ny sasany, God is good, God is good, God is good, God is good. Teny anglisy amerikanina. Ny sasany niteny sovietika, ny sasany niteny karana, ny sasany niteny arabo, ny sasany niteny allemand. De ozy am'izay ireo jiosy mpivavaka tsara hoe mamo reo, leo le divay mamo reo, mamy satria misotro foana reo, tena mamo reo e. Zay mahatonga anao vembena, God is good, God is good, Dieu est bon, Dieu est bon, oh il est merveilleux le Seigneur. Mamo reo izy, tsy hoe nanambany izy nananiratsira, fa tsy nahafantatra tokoa. Fa rehefa nitsangana i Petera sy John, ary Petera no nitondra teny, nanambara hoe zay ozy tsy mamo. Petera tsy niteny aza mifandadalo nareo iza lazanareo fa mamo, ianareo tsy mitsatra maniry atsira. Tsy niteny an'izany mihitsy Petera, fa nitsangana ary nanazava hoe ry lehilahy jiosy izay rehetra monina eto Jerosalema, tsy mamo araky ny fiheveranareo azy izahay, fa mbola vao ora fahatelo izao. Zany hoe mbola vao am'sivy atoandro, mbola tsisy olona nandeha nisotro divay tatsina tary. Fa enoy ozy ny teniko. Zao ozy nampilazaina ny joela mpaminany amin'ny joela toko fahatelo andiny voalohany any hoe amin'ny andro farany ho Jehova no andatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Mpanomboka rehetra nalana vavy dia andatsako ny fanahiko, ka dia aminany izy de nanomboka nanambara ny voasoratra ao anatin'ny testamenta taloha am'izay. Zay hoe testamenta taloha, mila fantatra ao ny testamenta taloha, fa tsy tonga de vaovao ihany. Nanomboka lazany am'izay izy. Ary rehefa tapitra ny toriteny, tsy hoe rehefa tapitra, fa teo ampitoriana teny Petera dia misokatra ny sainako zareo hoe zany tokoa ka izy io ay le nomboantsika tamin'ny hazo fijaliana iny kay tena Andriamanitra izy iny. Satria zao ny tenen'ny Petera hoe iny ilay Jesosy nombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy, ary izy nandray ny fanamasina tamin'iray ka nandatsaka an'izao fanamasina hitanareo zao. Voakasika amin'ny fondreo, inona ary ny ataonay? Hitanao, tsy nahalala tokoa ireo, tsy mitovy amin'ny mpamosavy reo, tsy mitovy amin'ny mpamosavy, satria tsy famosaviana ny namonondreo an' Jesosy, fa fanatanterahana ny lalàn'Andriamanitra mihitsy. De ozy reo inona ary ny ataonay, fa kay Andriamanitra izy iny le nimbona tamin'ny hazo fijaliana iny. De hoy Petera, korona. Petera tsy niteny hoe koronareo zay manao fa tany namono biby tsy nafaty ifiteran'ny rambona, efa Andriamanitra le nivononareo, nataony mamay nareo androany. Ny an'ny Petera tsy resaka vengeance fotsiny, fa ozy Petera hoe mibeba ianareo, ary aoka ho atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba azo famelana ny elokareo, mbola ho velany nareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ary ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra na hakaiky antsoin'ny Jehova anantona azy. Tomany reo, resy lahatra eo diny baiboly hoe tokony ho 3,000 ny olona nanaiky ho atao batisa tamin'izany fotoan'izany. Izy reo 3,000 reo, ireo olona lazo omboy, vonoy, alan'zareo mihitsy ny nahitan'i Jesosy. Inona ny antony? No heveriny zareo fa lehilahy manandra-tena mampitovy ny tenany amin'Andriamanitra, satria ireo saro-piaro amin'Andriamanitra. Taloha tsy fahalalana ny natonga anazy nanombo an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, fa ny mpamosavy tsy ohatr'izany. Ny mpamosavy tsy mendrika an'le vavaka atao hoe mamelany elony, fa tsy fantan'izay ataony, fa ny mpamosavy dia tokony ho teneny eo anatrehan'Andriamanitra hoe faizo izy Andriamanitra, ataovy mahita faisana izy, ataovy maraparapa tsy mahita lalana mihitsy izy Andriamanitra,
satria tsy mety io zavatra ataony io fa tapitra naripany izay mianakavy efa novonoiny mamanay novonoiny ny mpiretam-po aminay aza mangina Andriamanitra sokafo ny lanitra dia aidino ilay sabatrao ohatra ianao tompo amely azy satria tapitra ringana izay mianakavy tompo ianao dia laza hoe izay dia takany anaka ny ria masonao aza mangina Andriamanitra aonareo lanitra ka midina anao miaraka amin'ny kerobima midiran-tsetra ianao ny amin'ny zavatra mahazo anao zay fa mahazo anay zao fa atao tsinitsinina izahay tsinitsinoavina izahay ataony tahaky ny akolasy akovavy zay tapahatenda fotsiny ny tenanay tsy rariny zao zavatra ataonay zao ataony anao zay ataony anay zay Andriamanitra ataony anay zao Andriamanitra ka tonony am'izay ny verset fantatrao ny baiboly milaza eto hoe aoka omenatra sy iambo zay rehetra mandrafy azy iona zay mirafy amzy iona aoka omenatra aoka iambo amin'ny baiboly teny frantsay recule miemotra izy ka ho tahaka ny ahatra eo an-tampotrano azonao tsara raha tia mahajangy ianao mipetraka ka misy ahatra eo ambonin'ny tafotranonao ao dia iny ahatra iny malazo na tsy misy manongitra aza teo tahaka zany ozy ny ratsy fanahy ho tahaka ny ahatra eo ambonin'ny tampotrano izay malazo na dia tsy misy manongotra aza ho tahaka zany izy mazavazava aminao ve zany zavatra zany misy olona manko diso tsy haiko hoe tsopo ve izy io sa tsy te andalina sa tsy mbola nahazo azy le nahazo ny sasany fa sahala aminay manokana tsy maintsy mianatra zay satria misy zavatra tsy rariny lazaiko anao fa misy zavatra tsy rariny misy zavatra mahatonga anao manontany amin'Andriamanitra hoe ahoana ny atao raha raim-pianakaviana ianao ka afaka aso nefa ny karamanao ny namelao manao ny vady aman-janakao nampianaranao ny zanakao ka mbosavy na afaka anao teo de micomprendre ny zavatra resahako tsara ianao raha olona manambady ianao ka nifankaty tsara nareo mivady tampotampoka teo dia nialany vadinao tsy ahoa tsy ahoana ianao dia namelona zanak'olona tany ambadika tany zay tsy naterena akory izy fa ny zanany tena naterany taminao anakiroa navelany eo tsy rara iny tsy antoany fianarany fa olona tsy vadiny olona vao hitany tany ambadika tany efa niteraka telo de izy ny tonga mamelona reo zaza telo ireo ary volany rehetra mankany pension alimentaire zany tsy rara iny raha sendra zavatra ohatry zany ianao dia micomprendre anay ianao zao ary mihaino tsara ny fampianarako ary ozy ny hoe azoazoko zany fampianarana zany satria ilaiko zany ary makasika azy zany aza tao tsinontsy no nalay kalvary no lavinao ve ny fitiavany Jesosy sy Kristy Nehemia toko fatelo andiny fahenina amy telopolo miainoa ry Andriamanitra eo fa atao tsinitsinina izahay koa atsingereno eo andohany any ny latsa ataony Nehemia zany tompoko olona feno fanamasina akaiky an'Andriamanitra teo izy hoe atao tsinitsinina izay koa atsingereno eo andohany any ny latsa ataony ary ao koa babo any amin'ny tany izay ababoany izy Nehemia ve nasana anao an'izay vavaka zay de ahoana ny tsy asahintsika anao an'izay aza manarona ny elony ary aza vonona tsy hoe ao anatrianao ny fahotany fa efa nampatezitra anao teo anatrian'ireo mandrafitra izy ndao hivavaky tsika
4 minitra sisa dia tonga atsika mivavaka. Atao tsinotsinony izahay. Atsingereny eo andohany ny ratsy nataony. Ny latsa ataony. Ary ao ka ho babo any amin'ny tany izay ababoany izy. Tsy ahita tory ane izay namosavy anao. Ho tratrany tsy fahitany tory andro aman'alina mandritra ny ray volana izy. Dia nakitsako ny masony, manaintainy. Ho tady ahita tory izy dia ahitany anjelin'Andriamanitra mpiambina anao sy miaro anao. Milaza aminy mibeba, ndana mandoalika amin'ny iny mpanompon'Andriamanitra iny. Ndana mandoalika. Ohatrany tsisy ilay Néhémia aux hortensias du Crété misy ka. Néhémia 3:36. Ao misy ilay izy, misy ka tena misy. Io izy. Tsy ahita tory ane izy namosavy anao. Ary ho tahaka ny afo ane ny fanriny ka vao matory amin'ny fanriny izy, eniny mamay zany. Ary ho tahaka ny sy ho tsarony fa nizy namely anao no natonga azy nanao an'izany. Misy olona amin'izao fotoana izao miaina amin'ny fiainana izay tsy tokony hiainany akory, tena miezaka izy amin'ny fiainana, manao izay tratrany izy amin'ny fiainana, ary mivavaka izy, kanefa tena misy plafond mihitsy, misy ohatrany hoe planche mihitsy manindry azy hoe ho ambany ato ianao fa tsy afaka miala eo. Tononoko ny fanafahan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, ny afony Jehova andorany io zavatra mamatotra anao sy io zavatra mangeja anao io amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izao fotoana izao miala ny fanahy maloto, miala ny fanahy maloto, dorako amin'ny afon'Andriamanitra ny fanahy maloto amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tononoko hitranga le zava-misy ao amin'ny bokin'ny mpitsara toko 5:10 zay vakiko zao dia hitranga zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mpitsara toko 5:17 ka hatramin'ny 4:40 dia niteny taminy izy ireo ka nanao hoe tsia fa hamatotra anao fotsiny ihany izahay ka nolotra anao eo an-tanany, fa tsy hamono anao tsy akory izahay. Dia namatotra azy tamin'ny mazaka roa vaovao izy ka mitondra azy miala tamin'ilay aram-bato. Ya, ny aram-bato eto dia maneho an Jesosy, ny fatotra eto dia maneho famosaviany. I Samsona dia nifatorany Joda, dia nalany teo amin'ny aram-bato zany analanao amin'ny Jesosy, fatorany ianao dia hoentiny any amin'ny fahavalo, hoentiny horavany ianao. Zay ny zavatra ataon'ny mpamosavy, fatorany ianao, alany amin'ny Jesosy ianao, dia ataony pitehany devoly any ianao. 4:20 Ary raha tonga tany le izy dia nanakora azy ny Filistina. Nakoraina rehefa nakoraina izy dia nisy intervention avy any an-danitra. Ary ny fanahin'i Jehova latsaka taminy. Ilainao ny fanahin'ny masiny, ilainao ny fanahin'Andriamanitra. Ino tsara, ny testamenta taloha dia miteny hoe fanahin'i Jehova na fanahin'Andriamanitra na fanahin'ny tompony. Zay zany ny filaza azy teo amin'ny testamenta taloha. Fanahin'i Jehova, fanahin'Andriamanitra amin'ny Genesisa milaza hoe fanahin'Andriamanitra, manomboka aty amin'ny bokiny aty amin'ny bokiny Samuel aty izy dia manomboka milaza hoe fanahin'i Jehova. Aty amin'ny testamenta vaovao amin'izay ny filaza azy fanahy masina. Zany hoe zavatra ray ihany io fa tsy nitovy ny fanonoana azy. Ny apôstôly Paoly dia manomboka milaza hoe fanahin'i Jesosy. Sisa ny lazan'izany raha tsy ny apôstôly Paoly hoe fanahin'i Jesosy. Ya, sady mizara fahalalana ihany tsika. Ary ny fanahin'i Jehova latsaka taminy dia tonga tahaka ny rongony izay nidorana tamin'ny afo ny mahazaka teny amin'ny sandrony, ary afaka tamin'ny tanany ny fatorany. Zany hoe ilainao ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy masina milatsaka aminao, mameno anao, dia tapatapaka ny fatorana na matora ny satananao. Tononoko ny herin'Andriamanitra ao amin'ny fanahy masina milatsaka ao aminao, tapatapaka
tapaka ny fatorana. Zay tsy tapaka ao maly, tapaka androany. Zay tsy tapaka ao maly, tapaka androany. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy, tapatapaka ny fatorana rehetra. Tapatapaka ny fatorana rehetra. Tapatapaka ny fatorana eo amin'ny tananao, eo amin'ny tongotrao, mibloke ny fiainanao. Ny fatoranao anatin'ny fonao ka mahatonga ny fonao tsy afaka mandray ny fitiavan'olona, tsy afaka ho tiavin'olona. Ny fitiavan'olona tsy tonga ho amponao mihitsy any. Tapatapaka ny fatoranao amponao ao, mahatonga anao voafatotra miara-pitiavana. Tapatapaka ny fatorana eny amin'ny tananao, mahatonga an'izay ataonao tsisy mety rehetra. Tapatapaka ny fatorana eo amin'ny fiainanao, mahatonga anao tsy tafakatra mihitsy. Tapatapaka ny fatorana eo amin'ny tongotrao, mahatonga anao voasakana tsy eny amin'ny anjara voatendrinao. Afo Jesosy Kristy, afo n'Andriamanitra amin'ny anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tapitra ny fotoanantsika, efa mahery rainy amin'ny 6 eo amin'ny famantaranandroko amin'izao. Ilainao ny afon'Andriamanitra ameno anao, anenika anao. Nicole Picard, mo mety mahazo verset marobe ankoatra ireo momba ny famaizana mpamosavy ve? Dada azafady. Ino mo rapitso? De rapitso. Ok. Andao fanomana isika. Anomana isika dia omeko etry izy araky ny anomezan'ny fanamasonazy na rapitso na ravakapitso, satria mbola tsy manana zavatra ho zaraina rapitso fa mbola iaino an'Andriamanitra tsara dia eo mahita azy hoe rapitso ve zany sa ravakapitso. Fa ho angonitsika le izy am'izay ahatonga tsika anana tonombavaka tsara, satria ny mpamosavy ange re olona ka zavatra tononona ange io zavatra mahazo ny olona io zavatra tononona. So tsy fatatsika ary zany fa zavatra tononona io, zavatra tenenina. De dikan'izany tsika koa mila manonona zavatra de mila miteny zavatra, ary mila fantatsika hoe inona ny tenenin'Andriamanitra, inona ny voatenin'Andriamanitra ato anatin'ny Baiboly. Io no tononitsika, io no tenenitsika. Teny no nalefana de teny koa no nalefatsika. Io ohatry ny adin'ny Davida sy Goliata. Goliata dia lehilahy arapana. Efa tapitra marina moa ny fotoana. Tapitra marina moa izy. Tapitra le fotoana ka. Tapitra le fotoana ko. Aza tao tsinontsy no nala Kalvary, no lavinao ve ny fitiavany Jesosy sy Kristy. Ahoana, misy olona maro be manoratra 7 minutes zay vao afaka tohizana le 7 minutes. Olona maro be manoratra le 7 minutes zay vao afaka tohizana le 7 minutes. Izy daholo izy lina am'le 7 minutes ary aloha, mila maromaro izy mila 7 minutes maro be zay vao mety raha olona vitsivitsy de tsy mety Ok. Samuela voalohany toko 7 ary dia raisitsika manomboka eo amin'ny 9 fa 1 amby 7.
ao a ohatra zao ny fipetrale izy efa marobe io dada Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faraiky avy efapolo raha sary ty verset ty dia méditeo rehefa avy eo tsy vakina fa méditena samy hafa ny atao hoe lecture de la parole sy ny médite fa raiky amby efapolo ka hatramin'ny andininy fafito amby efapolo io lasitsika ary aloha 7 minutes amy firy zao aloha 22h06 22h firy zany 13 tsika amizany ao a soraty le verset fa ovakitsika isan'andininy ary ilay Filistina nandrosona nantona any Davida Goliata io sady teo alohany ilay lehilahy mitondra ny ampinga lehibe Filistina Goliata io a nandroso nantona any Davida ary eo alohan'ny Filistina mbola misy olona koa mitondra ampinga lehibe 42 ary noho ny jerijery any Davida ilay Filistina ka nahita azy de nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volony tsara tare tsy mifanentany mihitsy zany raha ny habeny Goliata sy ny habeny Davida eto raha avo be de ray kely 43 ary ilay Filistina tamin'ny Davida alika nga aho natony la amy teny ary nanozona ny Davida tamin'ireo andriamaniny ilay Filistina zareo tsara fa tanao zany Goliata zany tsy hoe mitotry am'le angezany fa na de efa ngeza be io aza izy i Davida efa hitany kely io fa izy mbola namosaviny any i Davida no zoniny any i Davida tanao zany misy olona zany tsy mitotry amy fahaizana ny fahaizana mampiasa volana amy fahafantarany olona fa misy andriamanikafa topoiny eo misy ody tazominy ao efa zatran'izany izy na zavatra kely io aza dia io andriamaniny io foana io odiny io foana no itokiny nanozona ny Davida tamin'ireo andriamanina ilay Filistina dikan'izany tsy andriamanitra ray ny tompony ty Filistina ity fa tamin'ireo andriamanina misy fanahy maro samihafa topoiny de nozonina tanao zany ny mpamosavy tompoko mamoaka teny ny mpimaso mamoaka teny momba anao dia tsy mety raha tsy mamoaka teny ianao mila mamoaka teny ianao zany mahatonga anao mila malala soratra masina ato anatin'ity baiboly ity ianao aza varina fotsiny a mijery tantara amin'ny Facebook ao mampiakatra fil d'actualité mijery vaovao anaty Facebook mijery ny zavamisy mijery ny ranona mizesta mijery ny olona iry mandro anaty piscine iry nakasary eo akaiky iry tomobily iry misakafo aza varina mijery an'ireny ianao fa io telefone Android anao io iPad anao io tablette anao io telefone anao io asio application baiboly io mamakia baiboly ataovy zay mahasoanao amin'ny fiainana fa tsy varina mijery ny anina sarabe mampiaraka anatin'ny baiboly anatin'ny Facebook ao dia eo ianao mijery eo dia manao commentaire sy ny tariny ao kanefa ny fahavalo aho tsy miteny zavatra fahavalo aho tsy manozony ianao bevoka io ozoniny tsitsihany ianao manambady mifankatia tsara io ozoniny tsitsihany fiainanao mandeha tsara io ozoniny tsitsihany ianao zany le zay mieritreritra fotsiny tsy mahavoana zany io teny miaraka amina hery de tsika koa mila mamoaka teny miaraka amina hery ino tsara fa nanozona ny Davida tamin'ireo andriamaniny ilay Filistina zay no mahatonga atsika rehefa mivavaka marina ny liona verset no apetsaitsika ao anatin'ny mivavaka iny zay no mahatonga rehefa miara mivavaka tsika marina ny liona zareo tsara fa tsy latsaky ny roapolo ny verset ampiasaitsika ao satria hafa ihany ny tenin'Andriamanitra reo no averintsika teneniny reo no averintsika tononiny fa ngano devoly afaka manohatra sy afaka manta raha vo tenin'Andriamanitra ny teneninao tsy afaka izy tsy afaka zay mahatonga atsika rehefa mivavaka ao maraina ny liona verset no etsika miresaka
verset fa tsy fihetseam-po hoe tompo mafy ty mahazo anahy Jesosy reo vina ihany vao tonga amin'ny tanjoko tsia fa verset no miresaka rehefa maraina amin'ny maraina ny liona ao ary zay 44 sady nanao tamin'ny Davida hoe avy ety amiko fa avy nanozony izy amin'io tena sainy nanantona am'izay dia omeko ny voromanidina sy ny bibidiny nofo lahy zay zany ny tenin'ny Goliata avy nanozony izy de zay manatona am'izay ianao fa omeko ny voromanidina sy ny bibidi ny nofo lahy tiako be le amin'ny 5:7 fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistiny tanao zany fa hoy kosa Davida raha niteny zany le Filistina de izy tsy niteny hoe zay mangina volamena zay masoa ataon'Andriamanitra raha tsy izy tiako tsy zany nataony Davida fa ozy izy hoe fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina enao manantona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy fa izaho kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro Andriamanitra ny miaramilan'i Israely le anankiray nanozona ny Davida tamin'ireo andriamanina fa i Davida kosa niteny zavatra hitranga amin'ny Goliata tamin'ny anaran'ny Andriamanina mila miteny zavatra ianao raha lazana bava tsy mitaraina fa miteny zavatra amin'ny anaran'ny Andriamanitra ao teto mola izy mbola anaran'i Jehova fa zao efa Jesosy fa tsy Jehova itsony 9:7 le teny Goliata ihany natsombadinao amin'ny Goliata anio no anoloran'i Jehova anao amin'ny tanako ary amely anao aho ka hanapaka ny lohanao dia omeko ny voromanidina sy ny bibidiny fatany miaramilan'ny Filistina anio tsy amin'ny herinandro ambony fa anio mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa Israely tanao zany Goliata nitetika hoe hanapaka ny lohan'i Davida dia omena ny voromanidina sy ny bibidi eo ny fatany fa ianao ny tratran'izany izy atsombadio le izy mitsingerina aminao zay ataonao zay hoe atsingereny eo andohany ny latsa ataony miverina any amin'ny fahavalo an'izay ataony miverina any aminy zay kasaina atao aminao miverina any aminy zay kasaina atao aminao miverina any aminy zay kasaina atao aminao ianao afaka amin'izao fotoana zao misy fanafahana manomboa miteny manomboka androany ho an'ny Jesosy irery ny voninahitra 2 minitra commentaire 2 minitra résumé 2 minitra omeo ny lesina zay ivavaka ho anao amin'ny anaran'i Jesosy dorako ny zavatra ataon'ny fahavalo dorako tsy ahita tory ny fahavalonao tsy ahita tory zay mamosavy anao tsy ahita tory verivery saina izy ambara-piverenany amin'Andriamanitra verivery saina izy manomboka ho lazainy any amin'ny olona any ambadika any zay nataony amoaka ny tsy ambara-telony izy ary iondrika eo anatrehanao anambara fa diso taminao izy ka hitady ny Andriamanitra ao ianao no angatahany ivavaka ho azy ianao no angatahany fona amin'Andriamanitra ho azy ary hitany ao anatin'ny nofo ianao mitsangana eo anatrehany ary izy mandoalika eo akaikinao milelaka ny faladianao ka ilaza hoe amindrao foa eta mambavaka fa za mibebaka fa mafy ty mahazo aty tononoko tratrana palpitation ny fahavalonao tsy ahita mangirana ny fiainany tsy mandeha tahaka ny Egyptianina rehefa nanenjika ny Israely dia nanomboka miala ny kodiaran'ny kalesiny Egyptianina ka tsy afaka nanenjika ny Israely ary nikatona ny ranomasina natelin'Andriamanitra velona fa izao tsy avela ho faty ny fahavalonao raha tsy ahita ny fisandratanao tsy avela ho faty ny fahavalonao raha tsy ahita ny fitsangananao tononoko ho ela velona izy ahita ny fitsangananao saingy ambara-pibebahany sy ambara-piovany tsy ahita fiainany zany izy amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta amen